Mpianatra 7 sy 700 tafiditra ho mpiasam-panjakana. Bronchiolite mirongatra be mamono anatin'ny fotoana vitsy raha tsy voatsabo. Takaitra Gezani tafakatra 750 ireo namony ainy miantso fiaramentana amin'ny seta tsy miankina ny fanjakana. Alatsinainy 12 febroary 2022 faltafaraka amin'ny andro eto kilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny fanana antoko politika avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Antoko miaina sy velona ny antoko tiky Madagasikara. Misy amin'izao fotoana izao ny fanavaozana rafitra sy ny fandinihana ny satamifeny antoko ifanaraka amin'ny filana sy ny toetrandro. Nisy nidinika momba izany teo amin'ny bureau politika nasional sy ny eny fotony nandinihana ny paikady entina mampiroborobo ny antoko. Tadi-pavaoan'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Ao anatin'ny dingana fanavaozana sy fampanarahana ny drafitra sy ny paikady entina miasa ny Bureau National ny antoko tiako i Madagasikara tanjona nanamafisana ny drafitra sy ny fandrindrana anatiny ary ampifanaraka ny asany antoko amin'ny zavamisy sy ny filan'ny mpikambana eny fotony. Rehefa tafapetraka io drafitra vaovao io dia aparitaka amin'ireo tompon'andraikitra manerana ny faritra sy ny komuna mba ahafahan'izy ireo mampiatra izany araka ny tondrozotra iombonana ny sabotsy teo atao amin'ny komuna Anjozorobe tena ampafantarin'ny Bureau National tamin'ireo mpitarika sy mpikambana eny fotony ny asa miandry sy ny fanamby hatrehina. Aparitaka amin'ny isan'ambaratonga any amin'ny faritra distrika komuna sy ny fokontany ny fanatanterahana zany drafitra zany na fampiarana azy. Tatia Anjozorobe androany niona tamin'ny solotena n'ireo tompon'andraikitry ny antoko tiako Madagasikara eto anivon'ny distrika na Anjozorobe teo ambany fitarihan'ny solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny distrika na Anjozorobe nampita ny afatra sy ny asa miandry amin'izany isan'ambaratonga zany ary napahafantatra ny zavamisy zay le hoe fampanarahana ny toetrandro, fampanarahana ny zavamisy ny asa iandraika tany antoko. Ny asa miandry an'ireo antoko aty foton'ireo zany mba anohizana araka ny tokony ho izy ny asan'ny antoko eo amin'ny fandraisana anjara eo amin'ny fiainan'ny firenena. Antoko miaina sy velona ny antoko tia Anjozorobe satria manana olom-boafidy sy rafitra miasa sy manakaiky vahoaka vonona amin'ny fampiarana ny vina sy ny paikady vaovao entina ampiroborobo ny antoko eny fotony tia Anjozorobe anisan'ny lahara-pameana amin'izao fanavaozana izao ny fampandraisana anjara bebe kokoa ny tanora sy ny vehivavy mba ho tena mpisehatra mavitrika amin'ny fanatanterahana ny vinan'antoko. Vina iray lehibe ihany koa ny fanatsarana ny lafin'ny serasera na eo amin'ny serasera anatiny eo anivon'ny mpikambana io na eo amin'ny fifandraisana amin'ny vahoaka. Vonona ihany koa ry zareo amin'ny fampiarana ny tondrozotra vaovao sy ny paikady drafitra ho amin'izany paikady izany. Ny tena fototra iangana voalohany indrindra dia eo amin'ny fampandraisana anjara ny tanora isaky ny sokajy taona. Tsy hoe tanora raisina amin'ny ambangovangony fotsiny fa misy anjara andraikitra isaky ny sokajy taona mihitsy fa indrindra ihany koa eo amin'ny miralenta fampandraisana anjara ny vehivavy ho lasa misy kokoa eo amin'ny fitantanana ny antoko fa indrindra eo amin'ny fampiarana n'izany vina sy politika ary paikadin'ny antoko izany. Raha voafehy sy tanteraka ireo fanavaozana ireo dia ho tratra ny tanjona napetraka ary ireo samy dingana manaraka ny antoko amin'ny mahery politika matanjaka sy manakaiky vahoaka azy ho hiatran'ny fanazavana.
Mahakasika ny fianam-pirenena tsy natony SADC tsy ompikambany eo nivon'ity vondrona ity Madagasikara manoloana ny fiovam-pitondrana tsy nanaraka ny lalam-panorenana satria heveriny SADC fa ilaina ny fitadiavana vahaolana maritra ka hiara-miasa amin'ny mpitondra misanina ny fitohizan-draharaha na ny intérim ny SADC mba hanamorana ny fanavaozana sy ny fanomanana ary ny fiomanana amin'ny fifidianana. Noantritra teriny Elias Magosy sekretera mpanatanteraka eo nivon'ny SADC fa ny zava-dehibe ny fahaizana maka-lesona manoloana ireo olana tamin'ny lasa ka mba tsy verenan'izany ataony tamin'ny taona 2012. Andrasan'ny SADC amin'ny faran'ny volana febroary izao ny tatitra mahakasika ny firosoana amin'ny fanavaozana. Andrasana ihany koa ny fandrafetan'ny fitondrana malagasy ny tondrozotra mazava hitondrana amin'ny fanavaozana ny androm-panjakana mitondrany amin'ny fahefana sivily ka hanatanterahana fifidianana azo antoka sy ekeny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara. Raha ny fantatra dia tsy afaka nanatrika ny fionana fahasivamitelopolo ny vondrona afrikanina natao tany Addis Abeba i Madagasikara saingy niona tamin'ireo tompona andraikitra ambony toy ny filohan'ny vondrona afrikanina sy ny filoha djiboutianina ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Christine Razanamaso. Lafombavao hafa kosa indray tsy mitsambitombo ny fahavoazana vokatry ny fandalovany rivo-doza gezany hatramin'ny androany tafakatra 7 ireo namony any ary 800 mahery ireo naratra mafy ankoatra ireo fahavoazana raha materialy toy ny fotodrafitrasa miompampana ny fahavoazana nazy ireo faritra maro ka tsy ho vitan'ny fanjakana irery ny fanarenana raha ny fanazavana nomen'ny Prime Ministre androany ilaina raka izany ny fiara-mientana amin'ny sehatra tsy miankina anohanana ny ezaka efa ataon'ny gouvernemanta malagasy ka anaovana antso manokana amin'ireo mpiara-miombina antoka sy mpandraharaha mba handray anjara amin'ny fanomezana fanafody sy fitaovana ara-pahasalamana. Fanadihadiana. Isan'ny rivo-doza mahery vaika indrindra namelin'ny faritra ny tsinanan'i Madagasikara atao anatin'ny 5 taona igezany raha ampitahaina tamin'ny rivo-doza Giovana noho ny alehiben'ny fahavoazana nanterany hoy ny Bureau national misana ny loza sy ny tandindondoza araka ny tatitra vonjimaika faritra 5 distrika 13 ary commune 170 no voakasika mivantana ka 5 tamin'ireo commune no potika tanteraka tafakatra 7 ireo maty 5 sy tapopoka 8 sy 300 naratra ary manodidina ny 3,4 tapitrisa mahery ireo trabona ka 7 sy 400 sy 9 sy 1 alina no voaterina findratoerana tombanana ho raika amin'ny 50 tapitrisa dolara amerikanina ny sandan'ny fahasimbana raha ny fanazavana nomen'ny Prime Ministre Eritsalama Rajaonarivelo anisan'ny fahavoazana goavana ny trano fonenana rava ny fotodrafitrasa simba ary ny fahatapahan-drano sy herinaratra amin'ireo commune maro Diborano. Efa nametraka plateforme zay fanampy amin'ny delivery unit ary ireo zay tsara sitrapo koa manam-pahaizana manokana mba ho tena zavatra anankiray hitambaran'ny sehatra tsy miankina hitambaran'ny gouvernemanta iarahana amin'ny BNGRC iarahana amin'ny CPGU sy ireo ratsa mangaika rehetra ohatra ny FID sy ny ONN zay tokony hiasa hanampy ny olona travoiny. Sehatra efatra ny lahara-pahamehana amin'izao dingana fanarenana izao, fanarenana trano fonenana sy ny fanomezana sakafo, ny famatsiana rano fisotro madio sy fanadiovana hisorohana ny aretina, ny fanarenana ireo sampan-draharaha manakaiky vahoaka toy ny sekoly sy ny hopitaly, ary ny famatsiana herinaratra sy ny rano, ary ny fanohanana ny fiveloman'ny mponina sy ny mpandraharaha voadona. Ahina ihany koa ny sy ny aretina vokatry ny fiakaran-drano, ny fanararaotana aranofo eny anivon'ny toby fandraisana trabona, ary ny fiakaran'ny vidin'entana tsy aradrariny miantso ny fiara-mentana amin'ny sehatra tsy miankina sy ny mpiara-miombina antoka ny fanjakana amin'ny fanomezana fanafody sy fitaovana ara-pahasalamana, fanohanana ara-tsolika sy logistika ary ny fanavaozana ireo fitaovana fanorenana raha ny fanazavana nomen'ny Prime Ministre trano. Ny teti-bola zany dia miova isan'andro le vola ilaina raha ny teny tamintsika tamin'ny asabotsy fa 143 millions de dollars les besoins ni zavatra simba évalué androany izao dia efa niakatra 151 millions de dollars
ka satria miovaova foana le izy a dia tsy dia tiako loatra angamba mamoaka salanisa aloha fa amin'ny fotoana mamety azy a mbola isy fivoriana maromaro a rariva rapitso dia omeko anareo eny ihany ary tsy hoe za tsy maintsy zany iteny azy fa misy tompona andraikitra ao misy ny BNGRC eo a dia rehefa ananana ny salanisa tena izy a dia omena anareo tsy tapaka. Vona iombonana ny mahazo ireo mpiray-tandrazana rehefa misy amin'izao fotoana ny fandraisana an-tanana nataon'ireo orinasa mpikambana ao amin'ny GEM. Efa maro ireo orinasa amin'ny sehatra tsy miankina manome fanampiana ireo trabona. Mbola hisy ihany koa ny fanolorana ireo fanampiana iombonana amin'ny talata ho avy izao avy amin'ireo orinasa mivondrona ao amin'ny GEM sy ny FIV-PAMA. Ary amin'izao fotoana izao dia efa manangona ny fanampiana rehetra avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny province hafa izay ho atolotra ny ministèren'ny industrialisme sy ny développement privé rapitso ary ho atolotra miaraka tsara mihitsy angamba le hoe miaraka tsika amin'ity zavatra ohatr'izao fa tsy hoe fanjakana rery sy ny sehatra tsy miankina rery fa miaraka amin'ny azy ny BNGRC izay hitondra azy any a Tamatavy amin'ny talata sy larobia ka dia nisy ireo atao hoe profiteur spéculateur dia mampiakatra ny vidiny ny entana eny an-tsena eny Tamatavy sy any Brickaville. Tena zava-doza mihitsy, tena zava-doza ary tokony hiara entana ny sehatra tsy miankina zay manao ny zavatra tokony ataony sy ny fanjakana mba tsy hisy an'izany fanararotana. Teny moa dia hoe manararopaty ary tena marina tokoa zany premier degré mihitsy zany tsy tokony hisy zany. Tanjona ny ananganana fototra sa mahatohitra loza sy hanatsarana ny fanarin-drano ary ny fenitra ara-panorenana ho hiatran'ny Prime Ministre izay nilaza fa tsy ekena intsony ny kolikoly na ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana ny fanampiana ary arahana akaiky ny fampiarana ny lalàna manan-kely. Na iraisana sy ny mangarara miaraka amin'ny BNGRC no antenaina ahafahana mamerina aingana ny fiainana andavanandro sy mananga na indray ny faritra antsinanana matanjaka kokoa ao aorian'ny rivodoza gezany andraisana fepetra ihany koa ireo sehatra manararoatra ny fahavoazan'ny mpiray-tandrazana. Fa manoloana ny fandalovany ireo rivodoza roa ny sesy teto Madagasikara dia naneho ny alahelo lalina ny Papa Léon XIV omaly nandritra ny fotoam-pivavahana fanao isan-kalady. Nilaza ny tena nanoloana ireo olona vory marobe nanoloana ny bazilika fa akaiky ny vahoaka malagasy ny tenany. Nampahery sy nitondram-bavaka ireo trabony sy ireo fianakaviana ny arambona rehetra ny Papa Ray Masina raha ny lahateny tsy natao ny Papa Léon XIV omaly. Pejiny sosialy kosa indray ampiakarina avo roendy ny ezaka amin'ny ady amin'ny valala anampena ireo tantsaha amin'ny alalany famokarana zezika organika santionany amin'ireo paikady anatsarana sy iarovana ny fambolena ao amin'ny faritra atsimo ireo ny floa ny fanavaozana. Notokana androany uzina iray mamokatra zezika organika toy ny fifanaraha-piaramiasa ato amin'ny fanjakana malagasy sy ny Émirats Arabes Unis izay isany fampiresahana nandritra ny dian'ny délégation malagasy tany Abu Dhabi farany teo. Fanampanazavana. Ampiakarina avo roeny ny ezaka amin'ny ady amin'ny valala ampina ireo tantsaha amin'ny alalan'ny famokarana zezika organika santionany amin'ireo paikady anatsarana sy arovana ny fambolena ho an'ny faritra atsimo ireo ny filohan'ny fanavaozana. Notokana n'androany moa ny uzina iray mamokatra zezika organika toy ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny fanjakana malagasy sy Émirats Arabes Unis izay ny fampiresahana nandritra ny dian'ny délégation malagasy tany Abu Dhabi farany teo. Zezika organika manaja ny tontolo iainana ary mikajy ny fahasalaman'ny tany novokarin'ity uzina ity. Ao Belalanda Tuleara ny misy ny toerana famokarana raha ny fantatra ary amidy amin'ny vidiny mirary ho fanamahivanana ny fahasarotana setran'ireo tantsaha manerana ny Madagasikara. Lahara-pameana ho an'ny fitondram-panjakana ny fahavitantena ara-tsakafo sy ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ho ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika. Zezika organika avy amin'ny Ramanavy novokarina eto, zezika manaja ny tontolo iainana, mikajy ny fahasalaman'ny tany ary manohana ny famokarana maharitra. Marina ihany koa fa hisy fifanaraha-piaramiasa amin'ireo tantsaha mpamokatra izay hanangona ny akora fototra ampiasaina eto, izany dia hiteraka fidiram-bola fanampiny ho an'ny tokantrano tantsaha. Amin'ny vidiny mirary dia mirary no ivarotana an'ity zezika tia
satria izay no nifampiresahana amin'ireo teknisianina tany tamin'izany fa karazany fanampiana ihany koa izy ny ataonay fa tsy fitadiavam-bola. Faritra manana tanjaka ara-pamokarana ny faritra Atsimo andrefana sy ny faritany Tole Aramanontolo saingy mbola fanamby lehibe ny tsy fahampindrano ho ny filohan'ny fanavaozana ary setrin'izany dia efa noraisina ireo fepetra na renana ny fotodrafitra sa ara-drano sy hanoanana mivantana ny tantsaha. Faritra manana tanjaka ara-pamokarana nefa mbola miatrika fanamby ara-drano ity faritra Atsimo andrefana ity sy ny faritany Tole Aramanontolo. Raha tsy ilaza afa-tsy ny ao amin'ny lemaka ba mangoky isika efa ho roa taona ny sesy no tsy afaka namokatra intsony ny mpamboly vary. Manoloana izany dia noraisinaingana ny fanapahan-kevitra anarenana ireo lakan-drano sy amerenana amin'ny laony ny rafitra fitsinjarana ny rano. Tena niasa isika satria lakan-drano 5,000 metatra be izao ny voadio ary izany dia niteraka famoronana asa ho an'ny olona an'arivo. Ho an'ny taopambolena 520 enina amby 20 manokana dia tanjon'ny fitondram-panjakana ny ampiakatra avo roeny ny ezaka ady amin'ny valala mba ho fitsinjovana ny vokatra. Makasika ny fampianarana kosa indray mpianatra valonjato latsaka kely tamin'ny arivo avy amin'ny ENS na ny École Normale Supérieure no voaray ho mpiasa-panjakana. Nomena fahafahana ny safidy ny toerana iasana ireo voaray hanamorana ny fampitana fahalalana sy ny fanabeazana raha ny fanamafisana nentiny teo anivon'ny ministera ny fanabeazana am-pirenena. Mbola misy toerana banga roanjato mahery amin'izao ka isy ny fiantsoana ireo mpianatry ny ENS mandritra nyity herinandro ity menona izany fanadadina eo amin'ny rindran-tsariny ny artanjona. Mpianatra miisa 727 avy amin'ny École Normale Supérieure no voareo mpiasa-panjakana araka ny lisitra navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny herinandro lasa teo. Singa voalohany nentin'ny ministera tompona andraikitra ny fantenana azy ireo ny fisafidiana ny mpianatra ny safidy ny toerana iasany. Maro mantsy ireo olana mitranga am-perinasa raha tsy ireo voaray mihitsy no mahita ny toerana izay mety aminy. Natao izany ahafahan'izy ireo miasa amin'ny faritra mahazatra azy indrindra amin'ny lafiny fomba fiteny sy ny tontolo iainana. Tamin'ity fandraisana mpiasa-panjakana ity tena melanja kokoa ny maha-olona ny fandraisana mpiasa-panjakana dia nisany no antony tena nanajana ny safidy ny toerana hiasana. Tao anatin'izay 3 volana izay dia tena tsapa ny fahoatrindra olona voatery ny asa tany ny toerana tsy misafidy iny. Isan'ny olana voalohany izay tena hoe manimba ny fampitana ny fahalalana mampampianatra sy ny mpianatra dia tsy fankazahona fiteny ohatra ny ankizy ny mpampianatra avy any Diego izay voatery mampianatra ny Tuléar toerana izay tsy nangatahina dia tsy mitovy ny fomba fiteny na ny fahalalana tiana ampitaina tsy tafita amin'ilay mpianatra akoriny. Ao ny tsy fitoviana amin'ny fombafomba maro samihafa izay manahirana n'ilay mpanabe hiditra eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina amin'ilay toerana iasana. Mbola misy toerana 220 banga amin'izao fotoana izao izay toerana any amin'ireo Cisco tsy nisy ny safidy raha ny fanazavana. Tsy nisy promotion teo aloha voasongony taty aoriana raha ny fanamafisana fa ireo toerana nisy ny safidy tao amin'ny Cisco sasany no fenoana tamin'ireo promotion zandriny araka ny rafitra napetraka. Fa matoa misy zandry mety lasa alohan'ny zoky hoe 2024 na 2023 lasa alohan'ny 2021 dia satria tsy nisy 2021 ny safidy mihitsy ilay toerana no safidiana ilay 2024. Ao anatin'izany moa dia misy koa ny sivana amin'ny diplôme ny kapena sy mapena izay priorité any amin'ny lycée ary ny lapena kosa no lohalaharana any amin'ny collège. Tsy midika nefa izany fa tsy ahitana mapena mihitsy any amin'ny collège fa raha ohatra tsy misy manana diplôme lapena mihitsy lasa any amin'ilay toerana en collège ka misy mapena nefa mandefa fangatahana amin'ny toerana io dia mazava ho azy moa fa tsy sanatry hoe banga ilay toerana fa lasa ny mapena izany. Dia tolaka izany ihany koa ny any amin'ny lycée izay misy taranja sasatsasany izay tsy ampy ny mapena sy ny kapena dia nofenony lapena ny toerana. Tao anaty fangararana sy fahitsana tanteraka ary tao anatin'ny fananjana ny safidin'ny mpianatra mihitsy no nanaovana ny asa hoy ny fanamafisana. Miantso izay mahita trangana kolikoly araka izany ny ministera hanolotra izany any amin'ny tompona andraikitra. Tena nizahanao farak'izay mangarahara indrindra arak'izay azo atao tena farak'izay mangarahara indrindra ny fandraisana mpiasa-panjakana ny mpianatra ny École Normale Supérieure. Noho izany raha ohatra misy mpianatra lahatsapa nisafidy toerana promotion zoky nisafidy toerana
kanefany a toerana anankiray kanefa ilay zandry no lasa teo alohany dia afaka manantona mitseko fa maka fanazavana fanantona eto anivon'ny direction de ressources humaines raha misy a manana prof hoe misy kolokolo tato amin'ny DRH dia afaka manantona koa mitondra izany prof izany fa raharaka ny avy aty aminay aloha tsisy resaka kolokolo mihitsy tsisy resaka fandraisana vola mihitsy fa dia nanaraka zato isanjato ny critère izay napetraka tao amin'ny appel à manifestation d'intérêt raha ny tatitra isany fiantsona tao mandritra ity herinandro ity ho an'ireo mpianatry ny ONS amenoan'ireo toerana mbola banga manentana ireo promotion tany aloha araka izany tompona andraikitra navao ny fangatany ary isafidy ireo Cisco tsy mbola nisy nandray ireo pejiny fahasalamana mirongatra ny aretina bronchiolite amin'izao fotoana izao misy mihitsy azy ireo vaovao miparitaka fa saika feno avokoa ireo hopitaly zaza rehetra eto andrenivohitra saboina tsara ny bronchiolite hoy ny mpitsabo saingy teraka fahasarotana ary tonga amin'ny fahafatesana kosa zany raha tsy voatsabo sy tsy voaray an-tanana ara-potoana sy araka ny tokony ho izy araka ity fanadadiana manaraka ity taona mampirongatra ny aretina itao vampisefona mpahazo ny ankizy latsaky ny heritaona na ny bronchiolite amin'izao fotoana izao areti-traritra sy ny fisefona vokatry ny asan'ny virusy ny bronchiolite ka ny zaza mena vava sy ireo ankizy marefo latsaky ny heritaona no tena lasibatra aretina mora mifindra ny bronchiolite amin'ny alalan'ireo fihetsika tsy voatandrina kanefa azo soroana tsara isan'izany ohatra ny pitodrora avy amin'ny kohaka ny fievonana ary ny loto eny amin'ny tanana no mamindra azy mora mahazo azy ireo ankizy madinika miara-tezaina amin'ny toerana iray raha nambarany mpitsabo antony maro no mahatonga ny bronchiolite izay miankina betsaka amin'ny fomba iainany zaza ao an-tokantrano sy ny tontolo manodidina azy ianareo le mpifoka sigara reo manimba ny tontolo iainana dia reny hoe favoriser ny bronchiolite manarak'izay ny toerana ipetrahan'ny olona indrisy eto Madagasikara mampalahelo nampantrana moa malagasy noho ny antony maro nataon'ny mpanao politika be da be dia lasa miaina ao anatina toeram-piainana mampalahelo tsy izy tena hoe tsy azo iainana manarak'izay be loatra le olona miara-mipetraka ao an-trano manarak'izay any amin'ireny toerana fitaizana ankizy kely reny any crèche any ny tena matetika ny tena ahitana be dia be an'izy ireny satria manahoana tena ara-dalàna tokoa ve ny fikarakarana an'ireny tranony ireny ipetrahan'ireny ankizy ireny fitaizana ankizy ireny ny any amin'ny toeram-pianarana manao ahoana fa maninony reny ny virus reny mandehandeha eny mipitika amin'ny alalan'ny olona amin'ny alalan'ny fitenenan'ilay olona gouttelette respiratoire manarak'izay amin'ny alalan'ny tanana izay mikasikasika an'ilay zaza indrindra le tanana tsy voadio tsara reny tsy fampin'ny rano anisan'ny soratra retina mitranga matetika amin'ny zaza voan'ny bronchiolite ny fisiny ny hafanan'ny hoditra ny lelo tsy mety afaka indrindra ny fahasarotan'ny fisefona zava-dehibe ny fitsabonan'ny zaza voan'ny bronchiolite satria mety hitarika fahaseporana ary mamona ao anatin'ny fotoana vitsy raha tsy voatsabo tsara sy araka ny tokony ho izy ho ny mpitsabo tsy hoe ny zaza voan'ny bronchiolite rehetra akory dia tazonina ty fa ireo zaza sepotra na tena hoe sahirana amin'ny fomba fisefona zany a na ireo zaza ahina isy fahasarotana na hoe isy complication ireo zany mitazonina ty amin'ny hopitaly marina misy aloha le hoe ny misoroka ny tsara fa ny mitsabo efa tara indrindra raha resaka bronchiolite satria io dia sady aretina manahirana no ela vao sitrana indrindra raha tonga tafitra ty amin'ny hopitaly matetika tafajanona ty herinandro 10 andro raha ny zazakely rehefa tafitra dikazay zany tena zava-dehibe ary sarobidy ny fiarovana ny fiarovana tsara indrindra aloha zany a dia voalohany aloha zany a fadinana tandremana mihitsy ny zazakely a voateraka na latsaky ny telo volana tsy fanerasera amin'ny olo-kafa tsy fanerasera amin'ny olona voan'ny sery voan'ny gripa fa tena rovana inona ny antony dia satria ireo zazakely voateraka na le latsaky ny telo volana ireo le tena farofy le mbola tena atahorana be mbola tsy ampy ny hery fiarovana mbola marefo dia marefo dia ireo zany a le tena manahirana ary ireo koa le tena tarakela be aty amin'ny hopitaly rehefa miditra hopitaly ny filana oksizena araka izany ho tena tsy maintsy hidirana hopitaly hanampiny ireo zaza sepotra sy sahirana amin'ny fomba fisefona ela voasitrana ny bronchiolite satria mety haritra herinandro any amin'ny hopitaly ny zaza indrindra ireo latsaky ny telo volana lasa miangakaingana be ny fiainan'ilay olona dia lasa misy mitepitepy ety amin'ny tratran'le olona eny eny amin'ny kotiny eny dia manarak'izay lasa manao fiainana biso lasa miaina ohatra
mianjakaza mitepitepy be oron'ilay olona de lasa mangana ilay akizy satria efa tsy ampy oxygène de manira manarak'izay manao ampne zany hoe lasa misy tsy miaina kely tapoka le olona anankiray de lasa tsy ampy rano a déshydraté de manarak'izay manao surinfection bactérienne pulmonaire lasa misy any amin'ny atiny tratran'ilay akizy zany lasa misy an'ilay oritra rety na atenenina avy eo a de lasa mety a ikaikina io tratran'le zaza io de lasa misy maneny foana ary taddio fa mamono ao anatin'ny fotoana vitsy ny bronchiolite raha toaka tsy voatsabo aingana. Ankoatra ny fitandrona ny fahadiovana, zava-dehibe ny fanohizana ny fampinonon-dreny ary ny fanantorana mpitsabo raha misy ireo tranga mampiayay mpahazony zaza. Efa misy raha teo ireo hopitaly natokana ho an'ny zaza sy ny ankizy toy ny any tsara lalàna, be velan-tanana na ihany koa eny Ambomiandry, Andotapenaka afaka mandray an-tanana ny zaza. Fadina kosa ny fanaovana dokotera tena no ny bronchiolite mety hitarika aretina hafa indray. Manodidina ny tontolo iainana mitaky ny amerenana amin'izy ireo ho asiamoana ny taratasy ahafahan'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana ao Makay mitantana ny valanjavaboary ao Beroa sy Mahabo ny GNZ ao Atsimo andrefana amin'izao fotoana izao. Natsatry ny fitondrana teo aloha tamin'ny fitantanana ny valanjavaboary ity fikambanana ity. Tsy misy fankakevitra avy eny fotony akory fa notapahana atao anaty filan-kevitry ny minisitra ho ny fanazavana. Afianan'olona maro no voatotohina manoloana ny tranga ka iantson'izy ireo ny fitondrana fanavaozana ijery ny raharaha kamerina ny fitantanan'izany ho an'ny fikambanana fanampanazavana. Natsatra tamin'ny asa fitantanana ny valanjavaboary mirefy 4 kilometatra toradroa ao anatin'ny distriktany Beroa sy Mahabo commune Malaimbady ny Nature Revolution fikambanana miaro ny tontolo iainana ao Makay. Fanapakevitra anoraisina natao anaty filan-kevitry ny minisitra tamin'ny fitondrana teo aloha ho ny fanamafisana izay tsy nisy fanapakevitra ny angateny fotony akory. Farafahakeliny 70 taona izao no hitantanana ity fikambanana ity io valanjavaboary io izay miantoka amin'ny ampahan'ny fiainan'ny mponina ny antoerana. Sakana rataratasy avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana no tsy ahafahan'ny fikambanana mandroso hoy ny tatitra ka naovan'izy ireo antso avo amin'ny mpitondra fanjakana mahefa. Izay sy mijery vahoaka any fotony sy nirako mazava tsara fa tsy nisy décision fijerevana vahoaka any fotony fangalana fanjakana an'io air protégé io satria efa nitarana zahay tanora izay efa misy andro maromaro mahakasika an'io air protégé io izay nisy gestionnaire nitantana azy efa misy 70 tao lasa izay nitantana an'io air protégé io izay nalain'ny fanjakana sotry zao ka eto izahay tanora dia magnamafy fitakiana fa ny Nature Revolution izay association efa nitantana an'io air protégé io efa misy 70 tao lasa dia tsy akasitranay ny fanesorana azy sotry zao. Fiainan'olona maro no voatohitohina manoloana ity tranga ity, amerina indray ny fitrandrahana ny ala sy ny fiazana tsy ara-dalàna indrindra ny tsy fandriam-pahalemana. Betsaka raha teo ireo tetikasa sahan'ny fikambanana toy ny fananganana sekoly sy tobim-pahasalamana, ny fametrahana mpisafoala, ny fanohanana ny mpampianatra, fiompiana, fambolena sy ny maro hafa no tsy afaka hitohintsony. Miantefany amin'ny fitondrana fanavaozana ny antson'izy ireo amahy ity olana ity. Matetika zay satria efa mijaly ny mponina agny tapaky ny fiveloma mandeha ny resaka insécurité amizao satria nijanona ny association io satria nagnampy ny mponina agny lakilasy hôpitaly i volagny namana teo zay ireny mpampianatra mbola tsy recruté mbola tsy mpiasa mpanjakana ireny dia io association io no mikarama anireo mpampianatra. Izay indrindra tompoko no antony mitodika aminareo zahay filohan'ny fanavaozana indrindra andriamato ministra mba hijery tena hijery akaiky ty olana ity satria lasa mivezivezy mirenireny avao satria lasa atao hoe tsy nangataka zahay tsy sanatsia tompoko renareo hanao be marenina amizao fangatahanay zao aza hamavaigna fa zay ny antony tolonanay tanora de hitaky zay fanovana izay. Anisan'ireo dingana efa nataon'ireo tanora ny fifampiresahana teo amin'ny solombavambahoaka ao anatin'ny komisiona misany ny tontolo iainana sy ny minisitra saingy mbola tsy nisy valiny izany.
eo amin'izay vaovao ny tontolo iainana izay ihany sy zanak'azo miisa 10 no nambolena teny Ambohidranakolona Ampangabe no tanterahin'ireo tanora tovavy 20 nanamafy ny firotsahany antsehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny Sampanamena eo anivy ny mpanazavy eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny ity hetsika ity ary tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahavalopolo taona ny Sampana. Ame anara-toetrandro mahakasika ny asa fivelomana no ifitoran'ny hetsika mampifandray ny fiovan'ny toetry ny andro sy ny fiatraikany amin'ny mpanjono, ny mpiompy, ny mpamboly ary ny mpanao asa tanana. Ankoatra ny fambolekazo dia misy ny famelabelarana ny tetika asa stima no volavolainy ireo zatovavy ihany koa ary manolotra vahaolana manoloana ny fiovan'ny toetry ny andro. Tsy teto Analamanga ihany fa nanatanteraka fambolekazo ihany koa ny vorokely sy ny mpanazava teny Ambalava ao Atsimondrano izay nanatsatoka zanak'azo 500 isa ary nisy 300 hafa nambolena tany Atsimo Andrefana. Manana fandarana fanabeazana ara-tontolo iainana telo ny mpanazava eto Madagasikara ankoatra ny STEAM Girl izay mikendry ny anamafy ny fahaiza-manao ara-tsiantifika sy ara-teknôlôjia ny ankizivavy. Ery lehibe amin'ny fananganana hoavy maitso sy maharitra ny tanora vehivavy izao hetsika izao raha ny fanazavana. Fa isan'ny olana lehibe sy miverimberina eto amin'ny firenena ny resaka fananantany. Maro ireo milaza fa efa nanajary tany ka mihevitra fa azy ny tany. Ao ireo manana olana amin'ny taratasy tany ary misy ireo tratry ny fisolokiana avolenta amin'ny tany izay anana ny taratasy ara-dalàna. Natsangana nanomboka ny farany herinandro teo ny hetsika tsy miamboadidy izay ivondrona n'ireo olona vonona anampy ny samy malagasy amin'ny olana sy ny disadisa ara-tany izay ananany. Fanadidi. Ny ray apatelo ny amin'ireo raharaha eny anivon'ny fitsarana dia atanina disadisa momba ny fananantany manodidina ny 30 isanjato amin'ny raharaha amin'ny tribonaly dia mifandray amin'ny aditany sy ny olana momba ny fananantany avokoa. Maro ireo tompony tany no mitondra takaitra arabola sy aratsaina indrindra fa ireo efa niasa sy nanatsara ny fananany nandritra ny taona maro. Misy aza ireo very tany tanteraka no ny osika amin'ny taratasy fanodikodinana antota taratasy na didy mifanipaka eny anivon'ny fitsarana. Malona izany toe-javatra mampanahy izany dia mijoro ny hetsika tsy miamboadidy manohitra ny tsirariny sy miaro ireo lasibatra amin'ny fangalara-tany tanjona ny anampy sy anara-maso akaiky ireo raharahantany mandeha eny amin'ny fitsarana mba hisoroana ny kolikoly sy ny fanapahan-kevitra amin'ny tanila. Anisany asa ihany koa ny manentana ny vahoaka anara-dalàna amin'ny fikarakarana ny taratasy sy taky ny mangarahara amin'ny raharam-panjakana mifandraiky amin'ny fananantany. Ny antony tsanganana sy joroana anaovan'ity hetsika sy mouvement ity dia tsy hanongan'olona, tsy hanonga-panjakana, tsy hiady amina mpitondra, tsy hametrak'olona na hanohana olona ara-politika fa mijoro hiaro malagasy amin'ny tany satria masina ny tany mahatanindrazana, ny tany olo vainy taranaka fa tsy ho tany ngazana dia miantso ny rehetra, miantso ny tompony andraikitra ara-panjakana, miantso ny mpitondra politika amin'izao fanavaozana zao mba hiara hijoro aminay hiaro ny vahoaka sy ny fananany satria zay ny adipisian'ny fanjakana miaro ny ain'olona sy ny fananany. Voary ve ny fananantany eto Madagasikara tsy voary le izy satria hitatsika eo amin'ny tele mitomany ny olona rodana ny tranony sy ny sisa ka izay no apisian'le tsy miamboadidy. Miantso ny alamafisany fanjakana tandalana sy ny ady amin'ny kolokolo ny hetsika tsy miamboadidy ary manentana ny olom-pirenena tsy angina manoloana ny tsirariny raha tsy misy fandraisana ndraikitra mantsy dia mbola hitony fanitsakitsahana ny zon'ny tompon-tany sy ny fitombony disadisa ara-tany eto amin'ny firenena. Fomba hafa tanteraka kosa indray toerana iray mampitaraina ny mpony ety Anosy-Patrana sy ny manodidina ny lalana ilany vato izay dibo rano rehefa fotoam-pahavaratra. Maro ireo antso nataon'ireo mponina eny antoerana sy ireo mpampiasa lalana toy ireo zotra 138 sy ny 009. Ny aritra ny rano amin'izao fotoana izao vokatry ny fandraisana andraikitry ny manampahefana isantsokajiny sy ny fiaramiantan'ny mponina eny antoerana. Angatan'izy ireo kosa ny fanamboaran'ireo pave izay hita fa mikorotana tanteraka raha ny fanazavan'ireo mponina sy ny sefokotany ilany vato. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy.
isan'ireo toerana mampitondra faisana ny mpony ety ilany vato sy anosipatra ny rano miakatra ety vao mirotsaka ny orana maro ireo fitarainana sy antsona tao anatin'ny fotoana lavalava amin'izao fotoana hita faritra na mbola tsy foana tanteraka aza ny rano ety antoerana anisan'ny fifanomezan-tanana nataon'ireo mponina tety antoerana tamin'ny vidin'ny solika nampiasaina tamin'ny motopompe manao antso amin'ireo mponina ety antoerana mba hiara entana tsy hanatanteraka fanorenana tsy ara-dalàna sy hanajany fahadiovana satria izay no antony voalohany mahadibo-drano ity ampahandalana ity. Raha ny tena marina dia izao dia tokony amboary ny pavé eo dia ararotina tena izao satria tamin'ireny période be rano ireny anie dia izao tena betsaka ny olona tena hoe surpris tôbila maty ao anaty rano nefa amin'ny alina misy manendaka sy ny karazana marina fa dia izao hoe tsy maintsy misy mimpanararotra tsy maintsy misy miretsaretsa nefa kosa dia izao tsy ametsiny an'izy moa tsika fa dia izao foditsika menakavy ilay izy ka dia izao rehefa mba ritra ohatr'izao dia izao mba ararotana hoe ndao mba mafisina mijaly kely tôbila rehefa mandala tena mijaly ny tôbila rehefa mandala na zao maina zao ary na zao ritra zao ary ndany dia izao tena mijaikojaiko ny pneu zany dia potika tanteraka ny pneu minina ny retsaretra ny zavatra tsisy anina olona eto foana isan'andro vitanay daholo ny olona mandalo sy ny retsaretra fa dia izay mba entanitsika menakavy hoe mba jerena zava-misy ray manontolo fa dia izao fanondrenantsika sy ny mialatsiny fa miteny fahavoretsantsika ny tena hoe mahatonga zao zavatra rehetrarehetra zao. Fijaliana ny ainan'ny mponina rehetra miakatra rano ety ilany vato nisy ny antso efa natao ary tonga nidina ifotony ny tompona andraikitra isan-tsikajiny ka tao aorian'izay no nafahana ny sitraka motopompe miisa roa nazahoana nandritra ny rano raha ny fanazavana no meny sefy fokotany ety antoerana. Tonga teto daholo ny izay voalazako izay hoe tonga teto ny APIPA, ny BNCC, pompier, ny commune, ny présidence ka raha tonga teto izy dia amin'izao fotoana izao no ritra ny rano noho ny fitondram-panjakana zany ka raha avy amin'ny fitondram-panjakana no nahatonga zany dia ritra izy amin'izao fotoana izao ka isaorana ny ambaratonga am-pehefana rehetrarehetra ary isaorana ny chef district koa satria avy amin'ny taona izao ny vinahitana sy angadina ananana nahatonga zao faharitany rano zao ary samy nanao nataony na ny région na ny APIPA satria niatika gasoaly dia miampy mba ny tsipaipaika nataon'ny foron'olona sy mian'ny fokotany zany dia ritra ny rano amin'izao fotoana izao ka dia isaorana ny ambaratonga am-pehefana rehetrarehetra izay nidina ifotony tatia. Ankoatra izay nanamafiny amin'ny tokony hanamboarana ireo pavé ny fokotany ilany vato satria mikorotana tanteraka ka miteraka fahasimbana ho an'ireo fiara mivezivezy. Karazana koa misy fahatongavan'ny orana dia mbola toraka izany koa le rano ka mba angatahako sy angatahan'ny fokon'olona sy ny mponina ary dia mba ny hoe hanamboarana sy hanorotana ny lalana satria marary raha rano fisaoan-javatra io satria hatrany fandrina angamba dia tao hoe brika no asiana tongolo le rano fa hatrany ambalahana daholo na hatrany anaty rano tany anaty trano rehetrarehetra ka dia isaorany ambaratonga am-pehefana fa mba angatahako zany le mba tena mba mijery vision lavitra indray zany le foezaka zay efa mba hita fa mba le lavitra ezaka indray zany mba angatahako mba zany hoe mba angatahako amin'ny fehefana mahefa daholo zany izy mba hanatanteraka ny lalana satria raha malala ny fidinan'ny ankizy na ny mpianatra na ny mpiasa amin'io lalana io ka dia mba tena mba angatahako zany dia mba le hoe mba ho tonga mba hanamboatra ka hitady teknisiana zany mba hitady solution momba ny zavatra io momba ny lavitezaka. Manana trabona ny fokotany ilany vato izay miisa 1.30 ahitana tokantrano 2.30 efa nisitraka fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ireo olona trabona ireo raha ny fanazavana ihany. Fanandriany toerany lehibe ny faritra aloatra Mangoro tontosany farany herinandro teo ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny lehibe ny faritra mpisolo toerana teo aloha andria mamonjy lanto sy ny lehibe ny faritra Vonjomaika vaovao Rabe Mananjara Elira Joseph fanambina petraky ny lehibe ny faritra vaovao ny fijerena siatry ny fambolena indrindra ny fambolem-bary izay atao amin'ny fomba rehetra mba azona vokatra tsara sy ho fampitomboana 700 ny vokabary na dia samy manana ny toetany azy ireo distrika dimy mandrafitra ny faritra aloatra Mangoro. Randriana Arvony Niry, NBS Ambatondrazaka.
fanamby apetraky ny lehibe mifaritra vaovao ny fanatsarana ny tontolo ny fambolembary amin'ny alala ny fampiasana ny masobolo voafantina sy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa ara-pambolena ateniviny faritra loatra mangoro ity hoy izany hoy izy ny amezan-danja ny lafiny ara-kolotsaina satria dia anisan'ny zava-dehibe afana mitondra ny lafiny fampandrosoana izany fa ny tena nomariny dia ny antso ny rehetra izy mba hanana ny atao hoe firaisakina mba afana manatotosa izany tanjona ty ny apetraka izany niatrika izao famindra-pitantanana zao moa ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera teo ihany koa ny ministry ny angovo ary ny ministry ny jono ny toe-karena manga ary ny solotena ny ministry mpanjakana misana ny fanavoazana fa inona ny angelazy infrastraina fampisehana faritra izay nitatsika raha ohatra ka fambolem-bary no mampalaza mpifaritra ty tsy ny tena azo atao mpifaritra ty tsy taky zava-fambolay tsika hoe andaondray ambony fantatra nandao anaohatr' zao fa zay ananatsika aloha zay fananatsika taikefa zay haitsika zay iatsika ny voalohany tytenena zany raha ampandrosony mpifaritsika dia tokana ihany fampitomboana ny vokabary inona moa ny asan'ny lehibe ny faritra ny asan'ny lehibe ny faritra dia mazava tsara renatotsaiko hoe anatsara ny fampiaina ny vahoaka ao anatin'ny faritra tsy dia tiako loatra le mampiasa an'le tena fampandrosoana fa dia tena mahitsy mihitsy hoe anatsara ny fampiaina ny vahoaka vita tsara ny lalana fampiaina ny vahoaka mandrosoana ampo ny vokatra ampo ny vola miditra ny revenimponina tsara ny fampiaina ny vahoaka tena ihany ny mampafantatra fa dia izy zany zao ny zanaky ny mangoro faro hitantana ny faritra aloatra mangoro taorian'ny lehibe ny faritra voalohany tato anatiny ty faritra aloatra mangoro ity Robinson David Alexandre. Vaovao ny kolotsaina kosa indray tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara ny Kebel Canton Malalady atetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny ankasio miavaka sy tao anaty fihetsem-po tanteraka ny mpankafy rehetra ny songadina nandritra izany fampiaraham-peo roa telo dimina rodibeny ireo teny antsehatra nomena aina vao indray ireo ira-pitiavana tsy tontany ela na famintarana ny tovidray hatramin'izay sy ireo andriam-bavilanitra dimy niakatsihatra niaraka taminy. Música se vai tonga maro ny mpankafy omaly taty amin'ny Palais des Sports Mahamasina nianoka fety nandritra ny oratelo nentin'ny tovidray tany amin'ny 20 taona lasa mahery tany ireo mpankafy azy izay nameno ny lapa nomena aina vao indray ireo iram-pitiavana tsy totany ela nafantarana ny tovidray nandritra ny taona maro ny fandimby niaraka tamin'ny fampiaraham-peo tamin'ireo andriam-bavilanitra dimy afapo ny mpankafy tratra ihany koa ny tanjona ho an'ny mpikarakara. Ny nampiavaka anazy tamin'ity zany dia ny seho nataonay tsy nataonay hoe raha hitovitray rery ny tête d'affiche izy rery nandray anjara amin'ny fampisehoana fa niezaka izahay hoe na ny hirany tsirairay arany mba nezahana nakamba natao anatin'ilay hetsika iray manontolo dia isaorana era-po era-tsaina ianareo mpankafy ianareo nanoana ny hetsika anay fa dia tena afapo izahay mampanantena anareo foana fa itoy ny fiarah-miasa ankapobeny zany tratranay ny tanjona afaponareo mpankafy dia isaorana be dia be noho ny édition ny fanalavitra lavabe lavitra be ngambany dia izay ny antony natonga an'le hoe natsiro indray le fampisehoana ny karakaranay fa dia mampanantena anareo izahay fa tsy hijanona amin'ity Kebel Canton tovidray ity fa mbola anoy hihetsika tahak'izay ihany koa. Amin'ny Kebel Canton azy samy nitondra ny mampiavaka azy tamin'ireo sanganasa ny tovidray ry malala zay na ny Tosy Ayam Marie Joanne
ny ranirany manokana ihany koa izy dimy raha vavy teo ny Kebel Canton erana tamin'ny tovindray no vita omaly fa nampanantena no hetsika ara-kolotsaina tahaka izao ny mpikarakara tsy miova ny lalatsaina irana mpanakanto iray no alahatra saingy samy manana ny fanaovany azy ny mpanakanto tsirairay miaraka aminy isongadina ihany koa ny fampiaram-peo marisaka avy any ivelany kosa indray nanafika tanàna maro tao amin'ny faritra borgo local akaiky ny sistany Benin vondrona mpampiorory mety ampiadina olona maro no namony ainy atrano sy fivarotana maro ihany koa no may ary nisy sivily no samborin'izy ireo fanampanazavana nisy hoana dia mpanafiana amin'ny tampiadina tao amin'ny faritra borgo local gouvernement ary any amin'ny fanjakan'ny Niger ny sabotsy lasa teo tany akaiky ny sistany miazo amin'ny Benin nisy hoana izany araka ny loharanom-baovao mihoatra ny 20 lahy niparitaka tamin'ny moto raiky amby 20 no nanao ny fanafiana ny maraina vao mangiran-dratsy namely ny tanàna ny tongary makiralo izy ireo avy eo nitodidonaka ny kokonso vokany olona 2 ny voalaza fa namoiny ainy notifirina sy nivonona tamin'ny fomba fiona bibina trano maro no nidorana ka lasa lavenina ary nisy olona samborina izay mbola tsy fantatra ny isany hatreto araka ny fanazavan'ireo tafavoaka velona tamin'ny herisetra dia nampiasa moto sy basy ireo mpanafika ary niasa tamin'ny kerisetra tsy ampy salasalana nampitahotra sy nanafitohina ny tanàna rehetra mampatsiahy amin'ny famonoana olona faobe nitranga tany amin'ny fiandohan'ny volana febroary izao herisetra izao izay nafatesana olona mihoatra ny 900 tany amin'ny faritra manodidina Ankara mbola ao anatin'ny fantairana tanteraka ireo sisa velonainy maro amin'ireo fianakaviana no nandao ny trano fonenana itsy ankilany mitohy hatrany nihetsika ataon'ny hery fiarovana mba hanomezana fiarovana sy anavitra ireo lasibatra ary adina amin'ireo vondrona mpampiorohoro amin'ireo faritra tratry ny herisetra fa lehilahy manana tongotra lehibe indrindra eran-tany sy ny Red Beach na ny morontsiraka mena no afakely entina amintsika androany arahoany anisan'ny mampitolagaga ny tantaran'ny Jason Orlando Rodriguez Hernandez tovolahy venezueliana manana tongotra lehibe indrindra maneran-tany ny 3 Jona 2024 tao amin'ny parc Saint Paul any Beauvais France no nandrefesana tamin'ny fomba ofisialy ny tongony ka 7.5 cm ny tongony havanana raha 7.7 cm ny havia ireo rehefa ireo no nahazony larana voalohany maneran-tany amin'ny fananana tongotra lehibe indrindra ary voarakitra ao amin'ny Guinness World Record teraka sy lehibe tao maraka i Venezuela i Jason efa tamin'ny fahazazany no tsikatra fa tsy mitovy amin'ny tongotry ny ankizy rehetra ny tongony ny tombo aingana sy tena lehibe izy ireo ka saratra taminy nahita kiraro sahaza azy tsy vitany hoe lehibe ny tongotry Jason fa lava vatana ihany koa ny tenany mihoatra ny 2 metatra ny halavan'ny Jason aretina antsoina hoe gigantisme no nahatonga izany fitomboana tafahoatra izany 720 ny refy kirarona ny pointirany Jason no io abe ny tongony io dia tsy afaka mividy kiraro eny an-tsena tsotra i Jason fa tsy maintsy mampanamboatra kiraro manokana ka any Allemagne no anaovany izany taorian'ny fandrefesana ofisialy dia nahazo lazairantany Jason ny teto firenena maro ny tenany nanao fampisehoana sy fionana tamin'ny olona ary nahazo fanohanana avy amin'ireo olona liana amin'ny tranga hafakely iainany ao amin'ny Nosy Santorini ao anatin'ny archipel de Cyclades any Grèce no misy ny morontsiraka iray tsy manam-paharoa amin'ny lokony ny morontsiraka mena dia morontsiraka volkanika malaza noho ny fasika mena sy mainty ireo fasika ireo dia avy amin'ny volkano taloha ka navelan'ny natiora ho loko marevaka sy mampitolagaga ary mahatonga ity morontsiraka ity ho toerana tian'ny mpizahatany sy malaza amin'ny fakana sary afaka makany amin'ny morontsiraka mena avy any Akrotiri nosy akaiky ary mora hidirana ho an'ireo mpitsidika na dia tsara tarehy aza ny morontsiraka dia mora miotsaka ny tany amin'ny faritra hatramin'ny taona 2024 tsy azo hidirana noho ny fiotsahan-tany ny faritra sasany amin'ny morontsiraka ka tsy maintsy mitandrana tsara ireo mpitsidika mampitolagaga ny rehetra satria tsy fahita maneran-tany ny loko mena amin'ny fasy tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tongovavy mankasitraka fenanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafara ampitso amin'ny ora mazatra mandrapiona tompoko